ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamirava tsika mpifaliana ry avako manala tratra ity zoma fa 20 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra atsika anio dia ny Luka 5. Luka 5 andiny faraky 12 ka hatramin'ny 5. Luka 5 andiny faraky 12 ka hatramin'ny 5. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa izao no hevitry ny fanoharana. Ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny moron-dalana dia izay mandreny fa avy ny devoly ka manaisitra ny teny tao ambony. Fandrao ino izy ka ho vonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany koa amin'izay andro isehon'ny fankapanahy dia mihemitra izy. Ireo teny amin'ny tsiro dia izay mandrefa noho ny mandeha izy dia voakejany fiahiahina sy ny arena ary ny fahafinaretana izao fiainana izao ka tsy mahavanimbo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitanasika mamoa amin'ny faharetana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity fanoharana ity rehefa kobarala dia fanoharana efa mahazatra ny sofin'ny mpino satria saika ny filazantsara na sinoptika rehetra Matthieu sy Marka dia samy mitantara ity fanoharana momba ny mpamafy ity. Ary miavaka ity fanoharana ity ny antony dia amin'ireo fanoharana be dia be momba ny fanjakan'Andriamanitra. Tantarain'i Matthieu 7:20 dia saika ity fanoharana ity ihany no misy heviteny. Izany hoe matetika ny fanoharana dia tsotra be momba ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy manome fanoharana betsaka momba ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny hoe tahaka ny ara-tariana, tahaka ny momba ny ohatra sahatsika tahaka n'ilay farantsavery, tahaka ny arena katsahina sy ny sisa rehetra. Be dia be ilay fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny mahagaga dia izao amin'ireo fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra dia ity ihany no misy heviteny. Izany hoe navoakan'i Jesosy ny heviny. Ary dia raha mamaky itsika dia mazava be ny heviny amin'ny fanazavana nasehon'ireo mpanoratra filazantsara. Nasehon'i Jesosy zany. Izao ny hevitry ireo fanoharana ireo. Ity fanoharana ity. Fa noho izany toe-javatra izany dia betsaka ny ankamaroany ireo ataontsika hoe exégète na ireo commentateur, ireo mpivaofy zany ny filazantsara dia matetika ary izay moarany ronany ankamaroany dia ny hoe zavatra hoy izy ireo hoe zavatra nanampy tateoriana io, nampina tateoriana ifanazavana io. Fa Jesosy dia nijanona hatreo amin'ny tapany voalohany ihany. Fa Jesosy dia tsy nanome heviteny fa fanoharana fotsiny nataon'i Jesosy. Tahaka ny teo aloha fa ireo izay mamakafaka ny teny, mivoafy ny teny no hoe tsy nanome heviteny mihitsy Jesosy fa ny fiangonana tateoriana ny église primitive, izany hoe fiangonana voalohany no nanome ny fanazavana io ary dia tafiditra tao anatin'ny soratra masina izany fanazavana izany fa tsy Jesosy nanome ny fanazavana. Ireo izay hotsika hoe ireo izay teolojianina, ireo izay mpivaofy havanana manokana ary nandalina ny soratra masina ny filazantsara. Ho amanokana izay mpitoro teny ataontsika hoe tsy mpivaofy tsy exégète dia everiko hoe eny fiadevitra ihany zany. Fa nde hijanona amin'izay hoe fanazavana Jesosy zay hoe io zany no ao aloha, hoe io zany aloha zany io teny dia raisitsika ho tenin'i Jesosy. Tsy zava-dehibe koa ny fametrahana fanontaina hoe izy nanampi azy. Mety ho zava-dehibe zany amin'ny fikaroana, amin'ny recherche. Fa amin'ny lioka izy eto, amin'ny fazantsaraka lioka izy dia nataon'ny lioka hoe ao anatin'ilay izy ny fanazavana ireo mpanoratra.
ny filazantsara ka na ilioka nanao an'io na ny ireo nanampy tateorina de raisitsika ho misy zavatra tian'Andriamanitra no misy zavatra tiany tompo raisitsika mandrakariva amin'izany lafiny zavatra maro samihafa zany. Dia mandrakariva revako malala raha ohatra ka jeriko io nefitsika rehefa anoarana de ny zavatra manaitra atsika de mitodika mandrakariva amin'ilay tany lay izy, amin'ilay tany zay namafazana, amin'ny tany zay namafazana, zany amin'ilay karazan'ilay tany tsotra be zany raha ohatra ka raisina ny hevitra io je Andriamanitra ny mpamafy ny voafafy eto moa zany de teny alika hoe ny tenin'Andriamanitra fa mety tsy voatery hoe ny tenin'Andriamanitra ihany mety zay rehetra omen'Andriamanitra mihitsy no afafiny dia isika no amafazana zay io. Zay no jerentsika voalohany fa misy sary hafa koa nefa ny faharoa aseho ny tilika toko fahavalo ity de zao arevako malala ndetsika tsy de tena hitodika loatra any amin'ilay hoe tany any amin'le hoe zavy zany tany ratsy sa zavy zany tany tsara sa zavy zany ahoana efa mazava ny exégèse ny Jesoa eto na ny fanazavan'i Jesoa hoe raha amin'ilay tapany volo amin'ilay andininy vavaroka tramo fahatelo folo io mazava io efa tsy misy fanazavana atao tsony fa ianao fotsy ao metra-panontaniana hoe izy ianao zany tany inona ianao nanahoana ny fandraisanao ny zavatra nomen'Andriamanitra. Fa izay tiako isarina an'izay rehefa ko malala de ny momba n'ilay mpamafy aloha, ny momba n'ilay mpamafy, momba n'Andriamanitra, ny toetra n'ilay mpamafy zay mifamatotra mihitsy amin'ireo fanoarana enina hafa any ambony tantarainy Matio dia toko fahatelo folo zany fa izao momba n'ilay Andriamanitra mamafy, Andriamanitra zany hoe ny mpamafy. Ny contexte zany ny mpamafy de tsy mitovy amin'ny mpamafy ety amintsika ety Madagasikara. Itsika de manana vala famaritana tsara hoe ity no amafazana ohatra hoe misy tanimboly zany de ao anatin'iny ihany ny fafazana fa lay mpamafy dia tany Palestine tamin'ny andron'i Jesoa de zao afafy aloha le vo zany zay vao asaina le tany, tsy hoe asaina ny tany zay vao afafy ny vo, zay no mety mahazatra atsika kehitriny hoe asaina ny tanimbary na asaina ny tanimboly zay vao afafy le izy fa lay mpamafy zany tany Palestine zay zay nytiany Jesoa atsaina dia mamafy izy aloha de zay izy vao miasa ilay tany zay amafazana lay vo de misy zany lay vo voafafy any antsizy mihitsy ary misy voafafy any amin'ny tany tsara. Ndika zany rehefa malala de zao ity mpamafy ity zany zay nytiany tompotsika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lay Andriamanitra zay tompotsika zay Andriamanitra io zany de Andriamanitra tsy mba nifidy na iza na iza, tsy nifidy lay mpamafy hoe lasaiza aloha ty vo ty fa nafaha fotsiny lay vo de nisy ny teny amoron-dalana, nisy ny teny amin'ny tany marivo, nisy ny teny amin'ny tany tsara ary izay mihitsy Andriamanitra tia ny lioka ho takatritsika. Andriamanitra tsy nanana fitsarana milo ho tsika hoe préjugé. Andriamanitra zany tsy nanana fitsarana maloha manao hoe inona moa fidinge omena ve fa sy ge zavatra tsy atahirin'ny teny akory na koa Andriamanitra nanana ataotsika hoe fijery de ny melo tsy za miangatra ity tsy omeko ity omeko fa Andriamanitra dia any an-danitra de nandrotsaka ny soa ho an'izao tontolo zao tamin'ny fitiavana ka lay soa ataovy hoe lay vo zany ataovy hoe soa eny tsy manao ataovy hoe fahasoavana, ataovy hoe fahasoavana raha ohatra ka kristianina ianao de vakia de zay le fahasoavana. Andriamanitra zany de nanome fahasoavana ny rehetra mety nandika an'izao tontolo zao tsy fahasoavana ty izy tsy mivavaka ataovy hoe tsy mino izy de io le teneniny hoe chance na tsara vitany zay ilazany azy de Andriamanitra zany namafy teny ambony teny de namafy ny fitahiny ny fahasoavana an'izao tontolo zao noho ny famindram-pony noho ny fitiavany de natosany an'izao tontolo zao zany tsy niangatra izy ary nanome lay voy nanome lay fahasoavana izy tsy hoe le tany tsara fa nomeny ny tovy daholo ihany zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra de tsy ateraky ny fahatsarany ny toetra atsika hoe an'lizy inge takalo hoe vokatry ny asanao de amafazana tsara ianao zany de mena be ianao mena fahasoavana ianao de lasa mérite hono amin'ny teny frantsay tsy zay mihitsy le izy
fa andriamanitra tena mafy trotra be fotsiny io lefa otsika hoe tsy de lay sarotsy hoe tany tsara hoe de voafaritra hoe etianany hoe mafy fa nafafiny lay mpamafy ohatran'ireny hoe fiaramanidina mamafy voeny amin'ny abakabaka ohatra zay no azahoanao azy de mandeha de zay maniry tsy maniry de avako malala ny toetsaina tianylay ny tiany liokananatsika zany tsy de tena itsika loatra fa nitoetra n'andriamanitra de tsy miangatra andriamanitra de manome ny fahasoavany ho an'izao tontolo zao andriamanitra tsy manana fitsarana melo hoe ianao ihany no meko na ianao tsy meko fa miankina amin'ilay tsiraray ny amoazan'ilay vo rehefa aveo afako malala hotsika manao hoe fahasoavana za asa zay fahasoavana men'andriamanitra anao zay ny men'andriamanitra atsika natao hoe fahasoavana hotsika manao hoe ho an'ny tsipino de ataony hoe chance lisa vitany tsy maninona zay ilazany azy fa zao aloha andriamanitra nanome an'ireny rehetrareny de mizara betsaka ny mena ianao asa ataovy hoe ny fahasalamana ataovy hoe ny asa tsara ataovy hoe ny fiangonana ataovy hoe ny fianakaviana ny poiranao ataovy hoe ny tanyrazanao men'andriamanitra iainanao anymponao azy ataovy hoe tsy fantatro ny vola ataovy hoe ny fahalalana ataovy hoe sy ny sisa rehetra zany fahasoavana men'andriamanitra azany de tian'andriamanitra hamo indray misy zany karazan'olona omen'andriamanitra maimaimpona fa tsy mamoa izy tsisy ninninona nataony tahaka n'ilay fanoarana momba ny talenta matotopatipolo nafaly nomena fa tsy nanao ninninona mihitsy fa misy kosa nenjera teny amin'ny tanytsaha na voafafy teny amin'ny tanytsaha ilay fahasoavana de namoa izy namoa zany hoe misy zany omen'andriamanitra zavatra betsaka fahasoavana ataovy hoe ny men'andriamanitra fahasalamana ianao dia lay fahasalamana tao anatinao iny hainao ny nampiasa azy de tonga nahafokatra nahasoa ataovy hoe ny men'andriamanitra farany hitatsaina ianao dia zay farany hitatsaina ny men'andriamanitra anao zay de zao raha ohatra ka ho anzo zao tontolo zao tsy pino ny men'andriamanitra lay farany hitatsaina de mety lasa nanao fitaovam-piadina izy na lasa nampiasainy tamin'ny afetsifetseny zany farany hitatsainy zany mety nampiasainy tamin'ny fangalarany zany any hitatsainy zany de reny le hoe tany zay nampiasainy tsy navokatra ninninna lay vona fahasoavana men'andriamanitra fa ianao kosa rehefa ny men'andriamanitra farany hitatsaina de lasa nahavita zavatra tsara ao an'andriamanitra ianao nanova ny fiainan'izao tontolo zao anao tahaka andry Calvin tahaka andry Bucer rahaka andreo théolozianina maro samihafa tahaka an'ireo mathématicianina tahaka andry Pascal sy ny sisa rehetra tahaka an'ireo mpitsabo manampahaizana tahaka andry Louis Pasteur avesta sy ny sisa rehetra zany hoe le fahazavantsaina na lay fahendrena ny men'andriamanitra anao koa lay fahalemem-panahy ny men'andriamanitra anao koa lay fitiavana ny men'andriamanitra anao koa de zao nanjary namobe de tonga nahasambatra nahatsara ny fiainany zao tontolo zao nahatsara ny fiainany fiarahamonina nahavokatra hoy ny filazany lay fanoarana azy zay zany voalohany tiako ao an-tsainao avako malala raha vakina tsara ty momba n'lay mpamafy lay toetra n'andriamanitra fa ny faharoa de zao le avako malala mampieritreritra ihany keo de ity tsotra be zany lay andriamanitra be fitiavana lay andriamanitra itsika indraindray no itsika kristianina lay masika maika hitsara nandray toetratsika zany fahadinotsika lay andriamanitra mana-paharetana sy mana-pitiavana marina loatra fa andriamanitra tsy azo vazivaziana ry andriamanitra sarotiny amin'ny fahamasinany mazavy eo amin'ny bokyny epistilo any Hebreo mazavy eo amin'ny filazantsara na ijaolina fotsiny ihany ary mazavy eo araka ny faminany Isaia mpaminany fa andriamanitra de sarotiny amin'ny fahamasinany ary tsy miray petsapetsa mihitsy amin'ny ratsy fanasy amin'izay ratsy fitondrateny fa zao kosa nefa ny andriamanitra de fitiavana zay tsara amin'ilay fanoarana atao Jesosy nafafy lay vo de inona no nitranga nisy ny teny amin'ny tany tsara nisy ny teny amin'ny tany ratsy de zao ny tany tsara nondresahana inona kasirana de namoa
fo izy de nitondra fifalinana izy lioka moa janona fotsiny hoe namota ny faretana fa raha ny Mattio de teneny dia de nisy namofo zato eny izy impolo eny sy ny sisa rehetra samy tany tsara fa zao le avako tsisy mihitsy am'ty fanoarana ity am'ty any famifilazana am'dosika pelikopa fa misy fa lay fanoarana de manao hoe antsy fa tiantoka ho an'le tany inge raha tsy namo izy nomena izy fa tsy namo de fa tiantoka ho azy fotsiny tsy nahazo nininina izy mba nomena izy fa tsy namona ininina tsy hoe zany tonga vany lay mpamafy rehefa aveo dia nandatsaka afo na nitondra bulldozer na nitondra tsy haiko trax na nitondra zavatra anapitehana lay tany tsy namo rehefa aveo fa zao tsisy nininina natao an'lay tany tsy namo ohatrany hoe de zay zany efa tsy namo anao de zay zany ianao tsisy ninina azo atao aminao tsony fa de hoe enao zany tsy izay ataotsika hoe fafitiavan'Andriamanitra izay Andriamanitsika rehefa mijery manao hoe iny azany zao fa zao tany ratsy reny tokony ho dorana tokony ho potehina tokony ho ravana tsy zay le havako fa izao ho lioka hoe anky efa tany ratsy izy zany de zay zany tsy nahazo nininina izy tamin'Andriamanitra izy efa zay zany ny fiainany de totsy ny atsanga fotsiny eny mamotika ny tenany eny ihany izy tsy Andriamanitra mamotika azy tsy Andriamanitra mimpanimba azy fa potika ho azy amin'ny safidiny eny izy potika ho azy amin'ny rava ho azy amin'izay hitondrany fiainany eny sy ny toetrany eny izy fa izao ny tany tsara de ano hiatsaratra zay ataotsika hoe toetran'Andriamanitra zay rehefa malala otsika manao hoe Andriamanitra de mahamaiky an'Andriamanitra tsy mitodika any amin'izay efa tsy ataotsika hoe efa ny safidy tsy zay loatra tsy ny anao ataotsika hoe sanction tsy zay loatra fa ny mahamaiky an'Andriamanitra dia ny andraisatsika atsapatsika ny fahasoavana ka hitombotsika amin'ny fahasoavana izany otsika manao hoe io lay toetran'Andriamanitra amin'ny antsy ny zava-dehibe nge de zao enao nandray zany fahasoavan'Andriamanitra zany ka namo na tonga soa ho any manodidina anao ary jereo tsara fa izao rehefa komalala lay voma to tenenina tsara hoe amparetana tenenina tsara io amparetana de lay fahasoavana omen'Andriamanitra iny zany asa zay fahasoavana omen'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zay renao ny fampianarana ny fahalalana ny fahazavan-tsaina ny fifaliana iny omen'Andriamanitra de zao iny no mamelona ilay tany ho Jesosy manao hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty de mitoetra foana izy zany hoe ilay voafafy io zany lay fahasoavana omen'Andriamanitra io dia ifanojo amin'ilay tany tsara ifanojo aminao ary ifamelona ilay fahasoavana sy ilay tany tsara ifamely izy olo zany hoe tena ho levona ho sakafon'lay tany ilay voambary ho Jesosy ary lay voambary de zao hakasakafo ao amin'ilay tany ary rehefa kelikely de zao tsy ho hainao avahana tsony hoe ity lay vo ary ity lay tany fa ho levona lay vo io mahatonga ny hoe tahaka ny fanasina sira ao anaty rano tsy ho hitanao tsony le sira fa rehefa andramanao le rano lasa ranotsira izy tsy sira tsony io fa ranotsira ary tsy ranotsony io fa ranotsira zay ny hoe raha ohatra ka lay fanasina raha tsy levona lay fanasina fa mitoetra foana de tsy amasina na inona zany hoe lay fahasoavan'Andriamanitra zany rehefa tonga ao amin'ilay tany tsara tonga ao amin'ny kristianina tonga ao amin'izao tontolo zao tonga ao amin'ny pindo izao ho sakafo amelona lay tany lay izy ary ho sakafon'lay tany lay votsara koa lay tany izay fifandraisana izay asehon'ny lioketo zany rehefa komalala de izao zany raha ohatra ka nafafin' Jesosy nafafin'Andriamanitra avany ny fanomezam-pahasoavana de itombo be io fanomezam-pahasoavana io voambary anankiray ny tao fa tonga voambary tonga saloim-bary anankiray iny voambary ray iny saloim-bary anankiray mety misy voambary tsy latsaky ny 20 am'zato 100
arakarak'ilay tany. De zay ny tokony fiainantsika rehefa-ko malala, zay ny tokony ho fiainantsika. Zany hoe lay zavatra nomen'Andriamanitra antsika iny, lay fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika iny dia hamelona antsika, sy ho velonitsika, ary de tonga hitombo be dehibe. Raha tsy zany dia tany ratsy, raha tsy zany dia tany ratsy. Ary Jesosy eto de miteny manao hoe rehefa tany ratsy izy moa de efa tany ratsy zany, de efa zay zany mitoetra ho tany ratsy eny izy, fa izao ianao kosa ry fiangonana de tany tsara. Asa revaka raha ohatra ka mba ho toetra ny fiangonana zany, hoe fiangonana mitondro zany toetra n'Andriamanitra zany, mamafy ho an'ny rehetra, mamafy ho an'ny rehetra. Fiangonana tsy mba manana ataontsika hoe préjugé ohatra, tsy manana fitsarana de melo hoe aoka olona ohatr'izao ihany no azo atao an'izao, raha tsy ohatr'izao tsy azo atao batiza, raha tsy ohatr'izao tsy azo atao mariazy, raha tsy ohatr'izao tsy azo atao patray. Raha eny marina loatra ilaina ny fitsipika sy ny fandamina ny fiangonana, tena ilaina zany. Araky ny tenin'ny Jesosy manao hoe azatsipy azo omena ny amboa zay masina. Mazava be zany rehavako malala. Fa na izany ara ny tokony toetsain'ny fiangonana le havako de fiangonana misokatra ho an'izao tontolo zao, tahaka an'Andriamanitra namafy dia namafy ho an'ny rehetra. Ka raha ohatra ka ao anatin'ny fiangonana Andriamanitra Jesosy de zao fiangonana misokatra ho an'izao tontolo zao izy, tsy mifidy na iza na iza hitondrana ny tenin'Andriamanitra, tsy mifidy na iza na iza hitondrana ny filazantsara, tsy mifidy na iza na iza. Ho an'izay mamoa izy tany tsara, tsy anjara ny fiangonana ny mifantona amin'ny olona ohatr'izao ihany, na karazana ohatr'izao ihany, na mety ohatr'izao ihany, fa misokatra ho an'ny rehetra. Zany ry havana ny fanjakan'Andriamanitra. Tokony fiangonana misokatra amin'izay mety ataontsika hoe ho an'izao tontolo zao, fa io de izao ny tenin'Andriamanitra ihany no anivana hoe ito tany tsara, ito tany ratsy. Zay tany tsara hamoa eny any izy, fa ny tany ratsy tsy hamoa eny izy tsy akory. Fa ny anjaranao ry fiangonana de miasa, mitory, manao zay rehetra mety atonga ny olona handray zany vo zany. Maraina hariva atoandro miasa na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana ho Paoly, fa izao zay voafafy eny amin'ny tsara ka hamoa fifaliany zay zay voafafy eny amin'ny tsizy kosa tany tsy dia zay zany efa namafazana izy, efa notoriana izy, efa ranao zay de dia ny sisa an'Andriamanitra. Fa farany revako malala, raha toka mijery ilay teny de lay voafafy tokoa revako malala de misy mpanoratra anankiray mpitandrina anankiray frantsay Louis Pernot de nanazava fa izy manao hoe io nge dia misy anacolite ozy ao anatin'io fanoarana io, ny atao hoe anacolite avy amin'ny teny grika izy io, avy amin'ny teny grika anacoliton, azahoana ny teny hoe acolite ho itsika indraindray, fiteny olona hoe acolite zany hoe avy amin'ny teny hoe mpanaraka zany, tsy maninona mihitsy mpanarady eny. Ka ny teny hoe anacolite de fampiasa amin'ny littérature, fampiasa amina fomba fanoratra zany, style amin'ny littérature. Ka ao anatin'ity Luc toko favalo teo zay de misy anacolite, fantatry ny olona manao littérature zany. De izao mety mifamadika ozy, mety misy sary teny, ary zay rehavako raha tena jerena tokoa de mitombona. Zany hoe mety mahazatra atsika de izao Andriamanitra ny mpamafy, fa mety ho isika koa tsy ilay tany, fa mety ho isika koa lay voafafy. Zany hoe hita tsara anatin'ny fanoarana io amin'ny Tsipriany teny, fa mety ho lay kristianina mihitsy, mety ho izapino mihitsy, ary mety ho enao mihitsy lay voafafy. Zany hoe le voafafy zany de zao hotsika hoe fahasoavana omen'Andriamanitra iny, fa mety ho enao pino koa ny fahasoavana ho an'izao tontolo zao.
izany hoe iza zany za kristianina iza mpino za zanak'Andriamanitra no afafin'Andriamanitra aparitaka Andriamanitra ety amin'ity zao tontolo zao ty za mihitsy ray vo dia mety asa tsy fantatro mety hovoa napetraka ao amina orinasa ohatran'izao mety ho namafazana mety ao amina firenena ohatran'izao nametrahana mety ao amina fianakaviana ohatran'izao nametrahana mety arak'izany Andriamanitra dia namafy kristianina nametraka kristianina amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo zao dia izao isy amin'izy ireny hamo satria tany tsara ny amoaza isy amin'izy ireny tsy amo tsy lay voakory ny olana riavako zany hoe tsy lay kristianina tsy namo fa lay tany namafazana azy no mety ho tsy namo fa zao riavako malala hotsika manao hoe ataovy hoe nao zany lay voafafin'Andriamanitra ataovy hoe nao arak'ilay teny teo hoe misy anakoluta ao anatin'ity lioka ity ataovy hoe nao lay voafafy dia zao move raha ianao ny voafafy move namo ianao nanahoana ary tonga tao amin'ilay tany tsara ianao ny any amin'ny tany ratsy iny tsy ditsika hevitra fa natany na inona dia tsy amo mihitsy fa izao raha ianao tonga tao amin'ilay tany tsara ianao nafafy move namo riavako move von'ilay tany tsara ianao move nanaiky ho voan'ilay tany tsara ianao ka nahatonga fahafikara io le tenenina manao hoe ianareo ange ny fanasin'ny tany ianareo ange ny fanasin'ny zao tontolo zao fahazavan'izao tontolo zao riavako malala engany ho voafafin'Andriamanitra ianao ao anatin'ny fianakaviana ka ny fianakaviana dia ho tany tsara amoazanao engany ny firenena misy ianao engany ny tanindrazanao mba amoazanao afahanao mivelatra sy mampivelatra ny manodidina anao riavako malala ho votsara ny ianao ary engany koa ianao ho tany tsara ny kristianina zany riavako malala dia zao sady votsara izy ny tany tsara izy ivavaka isika ty zao am'izao ranao za efa lehibe ny famindram-ponao fitiavana ianao tena fitiavana namaiky anao dia ny hamonjy izao tontolo zao ary zay no antony nanoloranao ny ainao hamonjy izao tontolo zao atonga izao tontolo zao ho tany tsara haniriny ny teninao ho tany tsara afaka ampiasa ny fahasoavana sy ny fitahiana omena amin'ny alalanao tompo mivavaka izay am'izao karem'izao aoka izao tontolo zao ho tany tsara ny kristianina koa tompo izay mpanomponao ny fiangonana dia votsara vo efa ny fantenanao no diovinao tamin'ny rahanao votsara tompo mamindrafo dia feo zahay ho votsara ka amin'izay toerana ametrahanao anay anirinay hitarihanao anay dia avokatra izahay ao anatin'ny faharetana tompo mandiny teny zahay noho ny abetsaky ny solomenao anay saingy tsy mamotsara zahay amindrafo aminay tompo mamelany elokay fa aoka hitombo ny fahasoavana nomenao anay ho zarainay amin'ny manodidina anay ho fantso-pitahiany zahay ho fantsona mitoro ny fitiavanao zahay ka zay ny raisinay taminao izay nomenao anay na inona dia hitombo aty anatinay ary ho tonga anay ho votsara ahavelona ny manodidina anay misaotra Jesosy noho ny famindramponao. Amen.